ao anatin'ny karemy sika ary ny perikopatsika dia miteny mihitsy hoe indro avao sika ny zavatra rehetra mila mandiny teny sika ny olona miaina ao anatin'ny faritra maimbo na ny toerana maimbo dia tsy mandretsony hoe maimbo izy ka raha misy vahiny tonga ao an-tanàna ohatra hoe misy WC vaky eo akaiky eo dia maimbo be tsy hain'ntsony indreo aveo ka raha misy vahiny tonga ao an-tanàna amin'ny 20 le fotoana efa akaiky sakafo iny dia miteny le vahiny hoe fa inona zany maimbo ato aminareo zany dia mamaly le tompontrano hoe may angamba ny lokanay azonareo le izy a dia tahaka izany koa tsika kristiana rehefa tsy mandiny tena fa zatra mipetraka ao anatin'ny fahantrana dia tsy tsapantsika ntsony hoe mahantra isika fa ny faharoa jerevi tsara ngereo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina fa manan-karena daholo maninona daholo hoe zany Abraham zany tahaka ninona ny ondrony sy ny osiny zany Isaka sy Jakob zany tahaka ninona ny ondro sy ny osiny zany Israely zany tahaka ninona ny ondro sy ny osiny manan-karena i Joba zany nanan-karena zany dia aveo ravany areny fa naverin'Andriamanitra indray lay arena dia ataontsika mba hianatra hoe ahoana ny ambaran'ny soratra masina momba n'izany fianakaviana kristiana mandresy ny fahantrana araka ny soratra masina indro avaosiko ny zavatra rehetra misy tenyny soratra masina kely ery ambony ery mahafinaritra be io fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy manan-karena Jesosy sa tsy manan-karena manan-karena izy any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy dia hoana ny toyny dia tonga malahelo noho ny aminareo le malahelo eto mahantra ny dikany dia tonga malahelo noho ny aminareo mba haninona ataovy mafy be hoe mba hampanankarena anareo ny fahantrana izy aovy ianareo soratra masina zany io zany le miteny sambatra ny malahelo am-panahy le malahelo am-panahy tsy mana zay le malahelo am-panahy fa le malahelo am-panahy amin'iny a mahantra zay zany le izy ao ny Andriamanitra ivavahantsika ery avana tsy misarika anao hidina any amin'ny fahantrana sy ny fahafatesana ary ny faharavana na ny ozina fa misarika anao ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho any amin'ny fiadanana ho any amin'ny fiainana zaho avy manana fiainana dia fiainana sitrapon'Andriamanitra zany ny ampanankarena antsika tea hitanao kristianina atao ATSIMON'IMAHAMASINA ry havana manan-karena rehefa ny kristianina ny manan-karena dia mandroso ny fiangonana mandroso ny firenentsika ao ve ie ndao ary ny endrika isahoan'ny fahantrana ary no jerentsika voalohany ny fahantrana dia misy ny fahantrana ara-panahy dia atsika zany resaka sosy any manko no anatin'ny saitsika fa misy ny fahantrana ara-panahy ary grave io ny fahantrana ara-tsaina aza mba dondrona ihany aza mba tsy miasa tsony io atodeo tratra ny Alzheimer ny fahantrana ara-pihetsepo misy dia tsy mba manana sentiment zany tsy mba manana émotion zany raha marikivy mandrakarivo mandra-piavy ny tompo zay zany tsy mba mitsiky zany mihitsy zay le izy raketron-dava aiza moa tsy anjary tonga dia malaky antitra ketrona foana ve fa ny ara-batana koa eo ny fahantrana ara-batana fa misy koa ny fahantrana ara-toekarena ny fahantrana ara-piarahamonina reto ambany reto ny matetika hitantsika ny ara-batana toekarena ara-piarahamonina fa ny tena danger ireo indrindra dia ny fahantrana ara-panahy ao anatin'ny karemy isika izao dia ahoana ary zany fahantrana ara-panahy zany mba ho resahantsika fotsiny fandavana ny faharavan'ny finoanan'Andriamanitra tsy misy Andriamanitra fahantrana zany fahalaina anara-panahy malaina mivavaka malaina mamaky soratra masina mba tonga ny ampiangonana ihany fa tsy mamaky soratra masina mihitsy tsika zany zao mandray noty izy mivandravandra pastera fotsiny ohatra ntsena le izy fahantrana ara-panahy zany ary tsy mandalina finoana mihitsy tsy mandalina finoana
tsy manana fahatokiana ary tsy miorona amin'ny finoana, tsy miorona amin'ny finoana. Ianao ve mino an'Andriamanitra? Za tsy mino an'izany tsy mino an'izany tadio tsara fa ny atao hoe olombelona dia manana ny sainam-panahy, spiritualiteny, manana ny fomba fisainany, mentaliteny, manana ny fihetsehampony ary manana ny vatany. Ka raha miteny ianao hoe olombelona nefa ianao tsy manana spiritualité, dia tsy olombelona ianao zay fa tu es un animal. Zay zany le izy. Dia zay zany le izy. Ka ny mampiavaka atsika manana fiainam-panahy, matoky sy miorona amin'ny finoana. Fa ny olona mahatrara-panahy koa ry havana dia tratran'ny fahatafitohinana sy ny fahakiviana ara-panahy. Za tsy hivavaka tsony fa ny vavaka ihany be zay rakitra lasy zay. Ohatran'ny tsy hitako akory zay makaty amiko aty ohatran'izay zany. Kivy, za tsy hivavaka tsony fa mahita ny anina iny dia crise mihitsy fa tsy tiako mihitsy mianina ka ianina ny jerenao ty am-piangonana fa tsy ny tompoko. Fa fahantrana ara-panahy koa ny fahadisom-panantenana. Misy fahadisom-panantenana dia rehefa mihinana ny vakinina 20 so ihany fa tsy fa tsisy ny vakinina tsony am'izao. Ay mbola misy ke moa. Fiheveranao tsy misy dikany intsony ny fiainana. Hamono tena hoa za, tazony fa hamono tena. Tazony. Misy an'izany io tsy misy intsony afaka hamonjy anahy. Ao anatin'ny fahantrana ara-panahy zany. Fa misy koa ny fahantrana ara-tsaina. Io ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe fixed mindset amin'ny teny anglisy. Dia ahoana io? Io amin'ny teny frantsay pauvreté mentale. Ny sainy mihitsy zany ny voa. Tsy fahafahan'ny saina mivelatra sy andray fahaizana mampalalana intsony. Zay efa ao anatin'ny lohana ihany zany dia zay tsy mety mitombo amin'ny fahalalana mihitsy. Efa be zay vity zay. Tsy afaka hanana viana sy fijery ary fisainana lavitra. Tsy manana vision, tsy mijery lavitra mihitsy, ny eo apototry ny orona eo ihany no hitany. Ao anatin'izany ihany koa ny akamona, hianatra sy andalina, ka mianatra. Zay ao fahantrano zany tsy tia mandalina tsony, tsy tia mianatra soratra masina, mandalina zany fahateretsaina, tery-saina, ary fitipo-kevitra fitipohan-kevy patatra. Io zany rehefa zao ihany ny ahy zay mihitsy ny ahy zay ihany, tsy azo ovana mihitsy. Fanatika. Ary ny fikorotana-tsaina sy ny adi-panahy, tratra ny adi-panahy sy ny adi-tsaina maro samihafa. Distress, détresse, traumatisme psychique, névrosité, zany sy ny sisa sy ny sisa. Kirotana ambony ambany ny lohany. Tonga dia mahita an'iny ny mpianatra, tonga dia minarany jejojo voaka. Tratra ny fikorotana-tsaina. Fa ny fahantrana ara-pihetsepo koa, fahasomban'ny fihetsepo, crise émotionnelle, effondrement émotionnel, mora tohina sy mora tezitra, rakzy. Ena moa rakzy, rakzitana. Mora tohina, zahatra tsisy dikany dia amin'izao andro antsika zao be dia be ny olona tratran'io. Any amin'ny Facebook ihany mo dia misy vava zany. Le vava tao any zany, zao ny analana hoe stress social. Rehefa mahita publication ianao dia misy manao commentaire le olona. Ny tokony ho izy le publication iny anaovana commentaire. Fa ny alalana ny olona anankiray hoe tratra ny stress social dia tsy le publication anaovany commentaire fa le commentaire le olona ambany reny commentena. Azonareo moa zany tratra zaka zany, maharary zay le olona rehefa tratra zay maharary izy zay. Ary misy teny ratsy moa zany, iny zany mba nianarantsika tamin'izay zeda teo iny. Sa tsy maro zany resako zany rehefa tsy hay teny ratsy tamin'iny ianao dia tsy mahay tsony mandra-piavy ny tompo. Fa aza mianatra an'izany, aza mianatra an'izany. Fankalana sy lolom-polalina, ao koa zany zay. Fankalana sy lolom-polalina, tahotra sy ayay ary tebiteby. Ao anatiny eo zany, tsy manam-pitiavana.
satsy araka amin'ny lehilahy tsony fa mahita lehilahy mamitaka dôly reny tsy misiko jesoany hoe lehilahy tsy afaka hevitra ny hafa fa difitry ny fitiavatena difitry ny fitiavatena reny zany a fahantrana ra-petse-po sy ny sisa sy ny sisa fa misy koa ny fahantrana ra-batana ny fahantrana manaraka tsara tsika rembony ary dia mba efa re mivatana tsika zao a le slide tsy miova mihitsy zay aloha manaraka tsara ty nareo fa manjary ao ary ao reny zany izy reny le izy fahantrana ra-batana tatsika am'izao a fa ao misoatra masina tena miteny an'io a fa na iza ny manomenareo rano eraky ny tsapoko sotroanareo satria any KRISTIANA reo dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiana Jesoa dia mikarakara ny fahantrana ara-batana ao anatin'izay ny fahantrana ara-tsakafo tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ny arety mifindra fa ao anatin'izay ihany koa ny tsy fahaizana misey ny loza voajanahary efa fantatra zao fa Madagasikara dia misy cyclone ihany isa-taona dia tsy mandray vanapakevitra fa zara ary moa izy cyclone tonga mba azahoana saosy ndray ihinanana zay ne le izy fa na manina ny any Japon fantany hoe misy orohorontany dia efa miomana izy dia tsy isy maty ny olona fa na avavana ra-pirazanana sy fiaviana zany ao anatiny eo dôly zany tsy fananana zo fototra amin'ny maha olona reny rehetrarehetra reny zany a fahantrana ara-batana fa ny fahantrana ara-sosialy koa dia rehefa io fahantrana ara-sosialy io hitanareo amin'izao sary zao manomboka mihinana sakafo ny olona dia miamiena le sakafo kely zara raha mihinana dia avy eo a ny biby fiompony amidy dia avy eo a ny mitomby ihany le fahantrana le ao fananana ao an-trano ao amidy dôly ny vilany sy ny sisa ny salon amidy dia ny hafarany a ny masom-bolo tokony ambolena ihany koa no hoanina dia avy eo mifindra monina amin'izay izy ny fifindrana monina mifindra io zany a mariky ny fahantrana lalina ao anary ny fiako ny fahantrana lalina tatsika amin'izao sarina laina teto Antananarivo ireo a mitangina tsy mitangina bus akory zalahy rembonindria fa mitangina baka ordure dia ahoana ary zany ny fahantrana manomboka fahantrana lalina dia etrerety tsara mandiny tenitsika izao a ka rehefa tratra nito anao efa lasa ianao zay a ao a manomboka mimenimenina jera maty tabaka avana jiro any azonareo la izy maty any tezitra be amin'ny jirama ianao satsy ela izy fa rehefa mirehitra tabaka am'izay jiro oe tonga dia adino le adiny telo tsy normal misy normal ianao amin'izay ao a manomboka ny be menimenina io mariky ny fahantrana eo ao ny faharoa tezitra dia manohitra komanitra aveko tsy ho tezitra dia manohitra ohatra ny fahatezeratsika menakavy tamin'ny jiro tapaka sy ny rano tsy nandeha fa toy ihany ny fahantrana mialalina ihany a manomboka miaritra manomboka zatra n'le tsisy jiro dia zatra n'le tsisy rano efa mitoy ihany mialalina zay le fahantrana dia raha ohatra ka misy jiro lavalava fa nanina indray mba samba ny androany azonareo la izy fa mariky ny fahantrana zany a dia izany ny anaovana antsika hoe zatra tapaka jiro dia le misy jiro indray ny mahagaga dia efa tsika efa zatra tsisy rano eto Madagasikara moa zany ny antsona hoe any Afrika Atsimo no misy ny bidonville fa ny eto Madagasikara tsisy bidonville zany trano vita amin'ny bidon fa ny antsika ville de bidon ny alalana hoe ty tokantrano malagasy dia jereo vao aminy ao a fa misy inona dôly misy bidon zay zany mariky ny mahamalagasy atsika ny bidon jaune zay zany l izy dia manomboka zatra n'izay tsisy rano tsisy jiro zay atsika dia iny fa zatra miaritra ary ny gasy a tena raha hiaritra fahoriana enjana ny gasy enjana izy
dia tsy mahatsiary tena tsony ho mahantra dia efa tamin'izany toera fiangonana tany Mananjara zao misy an'izany tena mahantra le olona tsy manana vilisy fa vilany anankiray eo dia sotro fito mianaka izy no ao amin'le trano kely 2 metatra sy 3 metatra reny ny asan'le ramatoa amin'io ireo zanak'le ramatoa reo samy hafa dolo ny rainy fa manao mandrary zany ny atao amin'le ramatoa asany 2 metatra amin'le mandrary ary 100 tamin'izany mandra-parivony andro izany 3 metatra ny vitany otrinona zany azo 300 nefa ny zanany 7 dia mba miteny aminy mila miala atao anatin'izao fahasairanana izao ianao dia zao ny valiteny kareo pastera za reo tsy mahantra zany pastera azonareo ve izy satria efa tsy mahatsiary tena mahantra tsony fa ny fahaenina tena iveriny mihitsy hoe mety amin'izao fahantrana izao efa isy ny akoho nitovy amin'io ny akoho avoaka maraina dia ampidirina riva sa tsy zany le fanaovana azy dia tolotolorana zavatra kely ao vary fatsombary sa tsy zay ny atao hoe akoho dia riva iny modindray dia milamina tsara ny fiainan'ny akoho fa ohatran'izany ny anaovana tsika io eto Madagasikara ampitoviana amin'ny akoho dia tolotolorana kely eo dia iny ny vary tsinjo vary maninona dolo le iny ny kiveta mena ny rano tsisy ohatran'izany zany le ahoana ary ny vahaolana andresena ny fahantrana ny vahaolana andresena ny fahantrana ry avana fongory aloha ny fahantrana ara-panahy zay ny fototra fongory aloha ny fahantrana ara-panahy dia mila mianatra mandalina soratra masina isika mila mandiny teny sika karemy raha teo zany manahoana sika manoloana ny soratra masina mila manana fitsaina mavaka maharitra sy mitohy ny karemy ry avana dia atserovatsika an Jesosy Kristy le tany anefitra dia nivavaka izy tany fa tsy nanao pikinika akory dia mivavaka dia mba manokana fotoana ivavahana ny mampiavaka ny Fjkm Atsimon'Imahamasina dia misy an'io fandoliana io fa tena mitaraina ty amin'ny paster io fandoliana io fisaky ny raisina mpanray ihany fomba betsaka ny kliana azonareo moa zany resako zany asorona teo io amin'ny manaraka fa tsy dia ampiasaintsika loatra sa ho ampiasaina fa misy mampiasa sorana n'izay mampiasa mananana fiainam-bavaka eo mba mandeha metsena anao dia viliato aloha mba mivavaka zany mampiavaka ny fiangonana ny Fenerivest zany ny azy zany voy fiangonana io dia mandeha ny olona mivavaka dia manaova fiainam-bavaka maritra sy mitohy dia mandraisa ndraikitra ao am-piangonana zany zany dia mifahantrana ara-panahy zany dia manaova fandaliana-pinoana hatrany mianara amin'ireny fianarana teolojia sy ny sisa reny mianara soratra masina mianara sekoly alahady dia mba manaova fampizarana aim-panahy any amin'ny sampanany mba mifampizara fa sy hoe koraly ianao dia do misy vavaka sika Andriamanitra anomboka hiro zay amen do so mi do fa avany koraly atao amintsika ato tsy manao azy zany mila manao an'izany tsika mila manao an'izany mianatra soratra masina mba mifampizara tak zany anaty sampanahy hafanina dorkasy io na laika io na inona io mila manao an'izany fifampahirezana anatina vondrom-bavaka zava-dehibe zany fandraisana asa sy fampahirezana misy asa sy fampahirezana dia mba mandray an'ireny zany fa ndao jerentsika ndray mila soroana koa ny fahantrana ara-tsaina Andriamanitra tsy mila kristianina dondrona avy ireny hoe tsy mila kristianina dondron'Andriamanitra fa mila kristianina intelligent Andriamanitra tsy midika zany hoe diplômé le resahana eto fa le dondrona mihitsy tsy miasa tsony ny lohany ao anatin'izay mila mitombo sika mila manana toe-tsaina mivelatra sy mitombo zay zany le izy growth mindset ozy ny any amin'ny développement personnel ny fiezana anana rafitsaina miabo mba mijery miabo aza mieritreritra ratsy zany le zahatra tsisy akory ianao mandany andro mieritreritra n'le ratsy finiavana mamaky boky mba mamaky boky asa mety ataontsika eto Atsimon'Imahamasina hoe samy mamaky boky dia mba manao fiche de lecture zany ane le izy zany io
raha mijery ny pasteur anareo be dia be ny pasteur fa misy eninjato mahery izy ao ao dia mamaky boky ao neny sasa boky hafa indray moa no vakiny ka aiza moa anao no andeha le zavatra zay le izy dia ny fampahalalam-baovao mba meno vaovao manaraha vaovao efa be lehibe ny fomba anarahana vaovao am'izao fianarana mitoy a sy fandalinana ary fiofanana maro lafy rehefa mba nianatra anao patisserie anao zany tamin'ny herinandro dia mba mianatra mitony tangina bisikileta indray anao amin'ny herinandro ohatran'izay le izy dia mba manao fampizarana traikefa ao anatin'ny dolo zany rehetrarehetra zany dia fananganana vina sy fanamby ary tanjona mazava eo amin'ny fiainana ny anay mivady zao a samy mahana ny tanjony izay roa io dia efa misy koa ny tanjona iombonana ao anatin'ny tokantrano dia ohatran'izany tsika rehetra ao ary mba nytanio kely ny ao akaikinao inona zao no mba tena tanjonao amin'ity eto ambonin'ny tany ty mba nytanio neny sasany hoe aza velalala ny antony inanao ivanao mba manana tanjona ao zay manana finiavana sy risika courage d'être rehefa manao za mba manana toe-tsaina mba manao an'izany dia tena gaga am'le irany ihany nefa daroana mbola eo ihany izy dia mikiry ihany izy toe-tsaina zany ny israeliana arakaraky ny poany bomba ao amin'ny taniny mody indray ry zalahy nen'olona nefa mandositra zany mila soroana ny fahantrana ara-tsaina mila manana fijery miabo manana fijery miabo fa mila fehezina koa ny fahantrana raha-petsepo io tena tsy ampy amintsika io tady io fa ny olana rehetra tao ambonin'ny tany ny 5 isan-jatony dia fahantrana ara-petsepo tiavo aloha ny tompo Andriamanitra ao zay aloha ny voalohany indrindra ao anatin'ny karemy zao ahoana moa ny tiavanao ny hafa nefa ny Andriamanitra ao ary tsy tianao ao Mateo 4:7-7 tiavo ny namanao zay tsara fa feheziny ny tompo amin'io ny lalàna Mateo 4:7 miezah hevitra ny hafa noho ny tena inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany zany ne ny hafa aloha everina vao ny tena fa am'izao tsika miteny zao eto Madagasikara ny tena aloha vao ny hafa nefa be kristiana ny hafa aloha vao ny tena andeha anao politika mba hihinana ao ana mba menomako vady aman-janaka sady tsy izy dia ny hafarany mahangalatra iay no ny fihavanana fa fototry ny fiadanany zany dia mihavana am'ilay manana ady aminao sy ny sisa aza mora tezitra aza maninona hoe mipetra tsara dia misotro rano pasteranareo ty tena faran'izay mora tezitra mihitsy efa mba miezaka ihany zany mipetraka tsara dia misotro rano indraindray tsy voafery izy taitra tavoka efa manao an'iny paster tonga dia mipetraka paster misotro rano kely aloha dia ohatran'izany koa nareo atsika fa zany zatra resahany zany io zany am'izao tsika miteny zao le tsona hoe intelligence émotionnelle mila mipetra tsara dia misotro rano rehefa misy tezitra reny zany dia resamora tony izy dia petra tsara dia misotro rano ona tsara hoe le teny petra tsara dia misotro rano eny aza mitahiry elokapo ny fonao io tsy baka ordure ka ampidirinao dolo ny fako rehetra dia masiso dia fermenté io ny fonao azy hitahirizana alahelo zay zany le izy mipoka ny hafarana io mianara mandefitra esory ny ambopo sy ny tendripo tsy mba nanana soratra masina tolo zany rehetrarehetra zany Tesaloniana voalohany 5:7 maiza mifaly sy miala voly ny mampime amin'ny kristiana ne tsy mahay mifaly indraindray izy angano ny teny hoe ny kristiana tsy mandihy izy nampianatra anareo azy zany ao misoratra masina dia rany ny tompo amin'ny eny zany vao misy mandihy ao izy indray nitezitra ohatr' zao mivototra an'iny fony mitady problème ianao azonareo fa zany resahako zany ao tsangana ary da tsangana sika tsangana daholo tsangana tsy misy rehareako ataovy tena ao
baterizevy tsara ao ary ao a tazako aty zay tsy mihetsika ao asaiko mandihy irery eto anoloana eto ao a neny sasany tosy krismasy fotsiny zao sotosato kilalaka travoltava le sokonsokondreo manomboka zao a mandy izy fa rehefa mandia jereo ihany ny dia mifanaraka amin'ny filazantsara zay zany le izy reseo ny fahantrana rabatana ity aloha dia miteny amin'ny pastera tiany ity miteny amin'ny pastera tiana manokana io sady zany very kristiana manara nareo ta tsy samy teny e zay za tsy zay ao raha toko marina zany a ao ary mezaha mihinana sakafo natoraly sy be otrikainy ny atody fokariny sampana fifoazanao bio ao a fahantrana koa ny tsy fahaizana amin'ny sakafo mila mahay misakafo koa fa mariky ny fahantrana rabatana mila resentsika le tsy manao fanatanjahantena zay zany mba mila mihetsika ao a fa mila misitraka rivotra madio koa isika andresena ny fahantrana rabatana zany zany le izy fa ny fahantrana raha toe-karena sosialy amaranako ny hoe ahoana ny atao andresena ny fahantrana reseo ny fahantrana raha toe-karena sosialy be azo mpandraharaha ny kristiana sy ny fianakaviana be azo mpandraharaha ny kristiana sy ny fianakaviana efa nampianatra azo ao dao ambolo sakay ny avy any ivelany tonga amio fa ny ato ATSIMO'IMAHAMASINA ny sasany ihany mba tonga hanao ndray zany tsika izao hianatra iopitrondro trondro orsolona zany dia mandana miopy e miopy akoho mety dolo manangano orinasa sy ny sisa be azo mpandraharaha ny fianakaviana mahaiza mampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana natao ampiasainy zany mampamokatra ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana mba mamokatra ary mahazo tombony sy vokatra mahomby amin'izay asa atao performance ozy nareo zanabazaha ny tombony rehefa mahazo tombony mantsy ianao dia afaka mampitombony rakitra anao ianao afa mampitombony edidinao aty am-piangonana ianao zay le izy rehefa mandroso a dia afaka mamaly ny etaetany mila vonjy mba manao tafika masina zany dia mba afaka mba manampy an'le sahirany reny ianao fa ianao mitory an'i Jesosy Kristy io anazy ny tany zay rehetra ho aminy ianao tsy manana natamingany ray ary azonareo moa zany resako zany asa fandraharahana manaraka ny etika mba hampanarao ny etika kristiana ny fandraharahana fa tsy andeha ianao hivarotra sokatra tran'izay zany na hoe andeha hivarotra drogy fa mba mifanaraka amin'ny etika sy ny deontolojia ny fitsipim-piainana ny lalàna miaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia manaova asa mamokatra ahitana fahamendrehana ataovy tsara zany culture d'excellence isehon'ny voninahitr'Andriamanitra dia ndao ange hijery sika fianakaviana mamokatra manana ny loharanombola maharitsy ao
Samiana aloharano-mbola maritra daholo zany tsika. Dia ny sasany miompy koa, ny sasany manao jardin. Io zao misy mamboly sakay io zao hitanareo eo. Sy mamboly katsaka, mety daholo zany. Dia ataovy. Misy miompy koa lamana tody lava. Izy daholo zany manangana orinasa. Mila manana ny volotsain'ny fahatsarana. Ho tany saiko fotsiny atao hoe volotsain'ny fahatsarana zany ny culture d'excellence. Raha mieritreritra n'izany culture d'excellence zany rehefa manao zatra, jereo ngany tomobile allemand sady mafy no tsara. Dia mba manaova zavatra tsara fa nandray te-piangonana ty peta toko. Mofoko totovy eto somana tombo eto natao vokatra eto tolopitany mpiangonana eto. Aza mividy tsony reto. Ao ve? Aza manao zavatra kitotosy zavatra ratsy zany. Ao. Fantaro ny tenanao sy ny zava-misy ankehitriny. Fantaro tsara. Zay le hoe mandinia tena. Trandrano ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ny otrik'arena azo avozina. Mila fantarina zany. Inona ny resource, inona ny talenta, inona ny fanomezam-pahasoavana. Arao ny fenitra sy ny teknôlôjia vaovao, ohatra n'izao. Mba manaraka teknôlôjia vaovao e. Zay le izy. Telefônina zao efa azo atao tsara ny mampiasa an'izany. Mamaky soratra masina amin'ny telefônina. Ao. Atsarao sy ampivelary ny fananana toe-tsaina miabo. Manana toe-tsaina vonona ny faninana. Io tena tsy ananantsika malagasy io. Rehefa mandroso le anankiray dia tezitra dia mialina n'le anankiray. Rehefa mijery baolina ka resy le ekipa toanina tonga dia miadiny anatin'ny saina. Zany tsy izy zany tena tsy izy zany. Sahi mihoatra ny rindriny sakana. Misy foana ny sakana, ny obstacle, fa mihoatra n'izany. Fehezo ny tandinin-doza, ny risika. Zao ny teneniko tany Tamatava hoe tsy isa-taona zay na isa-taona ny andeha hamangy anareo aty. So mieritreritra hoe anampy indray Atsimon'Imahamasina. Rovina indray nisy cyclone. Tsy misy. Zay le izy. Fehezo ny tandinin-doza. Manaova tetikasa manitona sy mahomby. Tetikasa manitona sy mahomby. Ary ny farany aza tonona ny tombanezaka. Amarana ry avana. Trandrao ny otrik'arena omeny ny tompo anao. Raha tiana-karena ianao, manan-karena ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, ara-pihetsepo, trandrao ny otrik'arena omeny ny tompo anao. Salamo 420. Azonareo vakiana tsara. Fa tady dio tsara fa ny fiainantsika eto ambonin'ny tany dia tetikasa. Filipianina toko 2:7. Ahoana le voalaza ao? Miaraka mamaky amiko nareo. Fandriamanitra ny miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Dia hitanareo ange ny fahomby azanareo hoe raha tsy mahomby nareo mitenena amiko hoe tena mandangy ianao pastera. Ndao ary jerentsika ary no atao raha tia omby. Voalohany mivavà mba hanana fiariana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mivavà mba hanana fiariana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny businessinao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra karentsika izao. Faharoa, manangana tetikasa-pianakaviana sady mahomby no mamokatra. Eny ramatoana ve zany? Asehoany fiangonana eto Atsimon'Imahamasina fa manana loharanom-bola maharitra sika tetikasa. Ao, dia manaova rehefa mba mahitanay manao zany fahatelo meza arana fidiram-bola azo antoka tsara fototra, stable. Fidiram-bola ao anatin'ny tokantrano azo atao zany. Manana loharanom-bola maharitra fa tsy mangalatra ihany ny ataon'izao zany ny azahoana karena indrindra am'izao vetivety eo tonga dia mangalatra. Tsy maintsy ho any amponja ihany ny afarahanao. Manana tahiry azo antoka ary alaviro ny akamona sy ny fidonana pôny. Ny mangatakandro ny akamona sy ny fidonana pôny. Ny farany ialao ny fahazaran'ny ratsy sy ny tsy fahaiza mitantana. Ialao ny fahazaran'ny ratsy tsy ninona? Dia arak'izany ary dia misy toetra takina amintsika reto. Raha KRISTIANA mpandraharatsika zany misy toetra takina amintsika ireo. Ny voalohany dia ny voalohany raisitsika
manao vanomarina alaviro ny kolikoly aza manome vola gendarme zany na polisy eny an-dalana avereno zay tsy hoe mainka andeha dia atao any anaty papiana aza manaonao an'ireny sady nareo koa fantatra fa tsy manao azy zany moa ny gendarme koa moa tsy manao azy zany sy ny polisy manome volany amin'ny tribonaly any zany ny mpitsara eto Madagasikara koa tsy manao azy zany azonareo faharoa sahi manomboka midingana kely am'izay anananao ampiasao ny talenta nomeny tompo ny fahatelo sahi miatrika ny sedra ny fiainana tadiavo ny lalam-barotra sy ny mpanjifa azo antoka fahaefatra manana faharetana sy fiafiana dia le teo mamarana azy manana tetikasa manitona sy mahomby fahadio reto ny zavatra fahadiana ny tsy faiza mitantana alaviro ny trosa ny ataka lava misy mako kristianina saka meo hatrany amin'ny tompo izy manao an'io foana tsy mba misaotra n'Andriamanitra dia mangataka aminao zay tompo mangataka aminao zay tompo mangataka aminao zay tompo mangataka aminao zay tompo mangataka fa tsy malala misaotra mihitsy ny fandanindany Paul mindrana volany amin'ny banky dia nahazo volany amin'ny banky dia manao arrosazy aloha azonareo moa le atao nefa tsy ao anatin'le ataony manao arrosazy ny alatra sy ny osoka ny fangatahan'andro procrastination ny siakinan-doha zany ma tsy nanabeazana atsika ny tezaina hiakin-doha ny akamonany tsy sy ny fanaraha-maso barabarana any eny ny tahotra andray andraikitra ny tsy fahamatorana ny tsy fahaiza mitrandraka ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana omeny tompo amperitreritra anao arefa Fjkm Atsimon'Imahamasina 4 milliards ny nanamboarana n'ity fiangonana ity eo amin'ny 2 milliards na 3 milliards fa ny ampiasantsika azy dorokasy mivory talata azonareo antoko-pihira mianatra hira sabotsy azonareo fifoazana alarobia ariva sy lakamisy maraimba vao atsasakadiny 3 milliards ny investissement avy anareo nefa ny ampiasantsika azy lady maraina tsy indraindray lady ariva Mpitandrina avereno Mpitandrina fa manina raha fenona activité atao am-piangonana fa tsy miandry lahady fiangonana mahantra zany tsy resaka volo zany resako zany fa valeur ndao ary ny faranakarena holistika mila manan-karena zany tsika mamarana io mila manan-karena ara-panahy ara-tsaina ara-pihetsepo ara-batana ara-toekarena ary ny farany ara-piarahamonina dia te hitanareo ary avana amin'ity sary manaraka ity finoana mamokatra finoana maninona hoe finoana mamokatra loaranombola maharitra mba ohatran'izao etra nataon'ny fifoazana akola bernono mambole sakay zao zany efa nampiofanamomba ny sakay zany efa isy sakay ao ho anareo zay efa mila zanaka sakay homany ny bidon jaune sy ny pombonikazo dia ho karakaraintsika ny zanaka sakay manarak'izay iompitrondrotsika mba miopitrondro ohatr'izao eto zao asitsika fiompiana trondro atao amin'ny fiangonana ato isy dobo etsy za matahatra reo fa isy dobo etsy dia miopitrondro tsika dia miopy daholo mba te ahitan'izao sary zao zany tanareo mba mipelipelika ao le trondro dia rehefa mba nona ny dorokasy dia afaka maky eo na nona ny lahika dia afaka mba maky eo ny farany ry avana ny farany dia Deutéronomie 20:20 andao sika hitombo amin'ny finoana andao tsika mba hanana vatana salama andao tsika mba hitombo amin'ny fahaizana mampahalalana andao tsika mba hitombo amin'ny arikarena sy ny tahiry andao tsika mba hafehy ny fihetsepo ary ny farany andao mba ataotsika tsara ny fiarahamonina misy atsika
andao andray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, andray anjara ny fampandrosoana ny fiangonana, iaina ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen.